Io vehivavy izay mpiara-miasa hitanivony fiady Praiminisitra tenako na tratra zao andro raisam-pirenena natokana manokana atsarovana fa mbola misy ezaka maro tokony atao maneran-tany mba hitovy tokoa ny lehilahy sy ny vehivavy. Mba tsara manokana ianareo ny tenako sy ny ramatovadiko izay tsy tantoerana moa izy amin'izao fotoana izao satria manatriky ihany koa ny fankalazana eto anivon'ny firenena anaran'ny tsirabe manototra ny fiarabana ho anareo tsirairay ary mahatsara manokana ihany koa ireo vehivavy rehetrarehetra izay akaiky ny fofona ireo tsirairay izy. Ny zavatra ray lehibe izay tsy tokony adino ary tokony ananany rehetrarehetra dia ampiray tokoa ny andro fankalazana. Fa ny fankalazana tena fankalazana dia ny andro andavanandro izay atatsika tokoa ny olana maro isan-karazany izay miantefa ny vehivavy amin'ny maha-vehivavy azy zany ka ny vehivavy voalohany tokony anampy anosika ny vehivavy samy vehivavy. Fandrinina ihany koa ny lehilahy izay matetika manadinodino zany zofototra ananan'ny vehivavy zany ka tokony ametrahana azy amin'ny toerana tokony isy azy. Ny tantara zao andro raisam-pirenena natokana mba tsarovana izany zavatra rehetra zany dia fantatrareo efa lava dia lava zay ny taona nanaovana zao andro fahatsarovana zao. Fa tena napetraka antsika tsirairay dia hoe mbola tokoa moa no anaovana zany raha mandrefy ny lalana efa vita, ny ezika efa vita hatramin'ny nitsangana ny olona rehetrarehetra, ny vehivavy indrindrindra tana firenena matanjaka miady amin'izany fitovian'izao zany. Ny tiana ambara anatin'izany dia marina fa ny fampandrosoana aty amin'ny fototra dia mbola misy ezika maro isan-karazany atao eran-tany ka mifandrindra amin'izany fampandrosoana izany ihany koa ny fampandrosoana ny zo ho an'ny olombelona fa indrindra ihany koa ho an'ny vehivavy. Fanindro amin'izany satria matetika any amin'ny fiarahamonina misy isika tsirehetrarehetra any dia tapenambava ny vehivavy, ambanina ny vehivavy, somena toerana misy azy ny vehivavy, ataratra ny fisainana amin'ny ankapobeny mihitsy anivon'ny firenena tsirairay zany rehetrarehetra zany. Ka zany mahatonga atsika na dia amin'izao vagnandro misy antsika amin'izao fotoana zao mbola misy any eka izay avy anatin'ny fony ny vahoaka izay mametraka fa mbola misy ezika maro tokony ekeny sy maro amin'izany fametrahana ny zon'ny vehivavy zany amin'ny toerana tokony misy azy. Isika eto anivon'ny fiadian'ny Praiminisitra dia miezaka amin'izay azo atao na amin'ny fitozovana ny zon'ny vehivavy zany na amin'ny toerana inona amin'ny lafiny inona zany. Ary izay no apetrako foana fa ezaka ny andavanandro nataontsika ary manentina antsika rehetrarehetra fa indrindrindra isika lehilahy mba ametraka an'izany fijerena manokana zany amin'izay fanapakevitra raisina ny andavanandro. Tenako dia tena manentina tokoa ny vehivavy samy vehivavy satria fotoana ihany koa ilazana an'izany fa matetika ihany koa manapotika ny vehivavy dia ny vehivavy, maneratsira ny vehivavy ny vehivavy. Ary hitako zany amin'ny aty tsy andraikitra raisiko olona tonga miresaka amiko na fiarahamonina zany na toeram-piasana zany
Ary matetiky fitsikely ny vehivavy mba hitsikera ny lehilahy. Efa miresaka amiko dia tsikera vehivavy daholo. Dia matetika averiko amin'ny toeran'izy ireny hoe anariko, teneniko, tsy mety zao. Mahaiza mifankatia, mahaiza mifanoana. Satria zay zava-misy. Azany mbola ezaka goavana zany. Raha ny vehivavy mampisitona, ny vehivavy tsy akatra, dia hosahirana isika. Fotoana fampiasantsika zany. Ka ianareo rehefa mahita tanàna miresaka amiko, mba aza mitsikera vehivavy soa. Mba lehilahy manomboka zao tsikeranareo. Satria ohatrany mampalahelo ihany mandinika zany rehetrarehetra zany. Omeza toerana ny vehivavy, ampitsika ny vehivavy, ho akaiky ny vehivavy hatrany atsika rehetrarehetra, na lahy na vavy, mba ahafahantsika mandrindra ny fiaina tsikatsirairay aty am-piasana na amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Eto dia saotra manokana ianareo mpikarakara na lahy na vavy, afantatra fa ny vavy mibetsaka atao anatin'izany. Amin'izao ezaka sy hetsika ataontsika androany zao. Ary tiako marina fa mahafinaritra anahy. Za tsy resaka reto hevitra reto na eran-tany na eto amin'ny firenentsika, fa miezina ataontsika eto anivon'ny fiadinika izy. Satria nanome tosika anankiray ianareo amin'ny fanentanana ny vehivavy hanao ny dépistage na ny cancer du col de l'utérus zany na ny cancer des seins. Zava-dehibe loatra zany. Zava-dehibe satria matetika ny homamiadana dia efa amin'ny stade avancé zay vao mihetsika ny olona, zay vao mahafantatra na dia hoe indraindray afeniny reny aretina ireny. Ary ny lehilahy indraindray koa fatorana ny lehilahy, ary ny lehilahy tsy firarian'ny lehilahy ny vehivavy, mahatonga ny vehivavy miady rery amin'ireny homamiadana reny. Mahatsara manokana ny vehivavy ao anatin'izany tsika amin'izao fotoana zao, satria be dia be amin'izao fotoana zao tsy eran-tany fety Madagasikara ny fitronga nyty firongatra nyty homamiadana ty ho an'ny vehivavy. Ary fantatra fa mila fanohanana ara-tsaina zany, mila fandraisana an'izy ireny atsika ao anatin'ny fifankatiavana, fa indrindra ao anatin'ny fananantsika tsy fiombona atsika ho an'ireny vehivavy ireny. Azay no mamety ny etsika ataontsika androany, satria be dia be na ny lehilahy na ny vehivavy tsy malala kory hoe reny tranga hita amin'ny andavanandro reny dia hitatsika fa mitondra amin'izany aretina ohatran'izany. Tsy dokotera mihitsy ny tena, spesialista amin'izany tena, fa malala kosa fa be dia be ny tranga madinidinika eo amin'ny fiainan'ny vehivavy tokony hosiny ahafafantaran'ny vehivavy efa tokony manao fitiliana, satria misy an'izany risque de cancer du col de l'utérus. Ohatran'izany koa ny mahakasika ny nonon'ny vehivavy dia mazava anatin'izany koa ny fanaovana l'autopalpation, zany hoe fahafatana hoe mararasy ny sisy ahoana mety nahafantarana zany. Ny fanentanana ny olona rehetrarehetra dia zava-dehibe zany, mba hahafantarany olona hoe fa mety sanatry ny vava lera fa manomboka ny processus ao anatin'izany rehetrarehetra zany, ka mila prise en charge rapide zany rehetrarehetra zany. Azany rehetrarehetra zany sorte anareo be dia be, satria tsisy sujet tabou zany tsona amin'izao fotoana zao. Tsy misy zavatra tsy azo resana tsona zany, ary ny lehilahy rehetrarehetra tokony mahafantatra fa tokony anampy ny vehivavy izy ao anatin'ny izany trangam-piainana mahazo ny vehivavy zany. Ary sorte manokana anao madamodamo amin'ilay hoe ny lehilahy koa tokony amposina amin'izany, satria lehilahy koa dia tratra an'izany cancer, notamment cancer prostate, izay fantatsika ihany koa fa indraindray zay lehilahy tsy malala koa hoe fa signe précurseur an'izany cancer de prostate zany ny zavatra mahazo an'ilay lehilahy. Dia mba ahitanareo koa zay hoe ohatran'izao nataon'ny palpation tokony atao amin'izany, hoe palpation mahakasika an'izany, mba ahafantarany hoe fa sao fa dia efa manomboka koa zany rehetrarehetra zany amin'ny lehilahy,
Satria misy anareo koa mifanampy lehilahy sy vehivavy. Rehefa marary ny lehilahy dia malahelo ny vehivavy, rehefa marary ny vehivavy dia malahelo ny lehilahy. Dia tsy mirindra ny fiainan'ny fianakaviana ary mila fandrindrana zany rehetrarehetra zany. Zay zava-dehibe ary ampy amin'izao vaninandro misy antsika zao tsy tokony misy zany zavatra tsy azo resahana zany sony fa ny fomba fampiasana azy fotsiny atao anatin'ny fanajana, atao anatin'ny fakasitratsika trano ny sotoavy ny malagasy atsika satria zay mamalagasy atsika ary zay ny iray atsika amin'ity nosy malalatsika ty. Magasikasy mangately ihany koa ro mpiarombonantoka amintsika nanampy atsika amin'ny fanatanterahana azany itsika rehetrarehetra zany. Fantatrareo fa mahakasika ny vaksiny dia tsy terena averively foana zany tsy terena atsika amin'izany fanaovana vaksiny zany. Fa ny zavatra misy kosa dia misezika napetraka ny fidram-panjakana ny amin'ny diratsika atao anatin'ny initiative COVAX, ny initiative AVAT, Union africaine zany dia misy vaksiny mahampy eto amintsika, misy karazany vaksiny maro eto amintsika dia ro vaksiny reo dia efa ambarantsika ombenombena ny antony tokony anaovana azy izay mety masoa na mamety arakaraky ny hevitry ny tsirairay. Fantatro ny tenako manokana dia nanao vaksiny tenako ary tetsika tanamena manjery rehetrarehetra. Vao herinandro vitsivitsy ihany koa zany nanao dose de rappel satria Janssen no nataoko dia nanao dose de rappel Pfizer no nataoko comme dose de rappel. Tiako ambara amin'izany za safidy hanao vaksiny ary malalaka tsara ny mpiara-miasa rehetrarehetra isafidy nanao izy na tsy hanao. Fa raha misy kosa ny tianao dia efa fantatsika ihany koa fa misy zany amina zany ataontsika amin'anio. Zany lava zay foy fa dia makasika sy makatelitsika rehetrarehetra tonga zao marena zao fa indrindra ihany koa mitondra zay teny fa taherezina hatrany ho anareo vehivavy isorina tsara sy ndava ny asa zay ataonareo ifanampy ifampirisika am'izay zavatra rehetra tokony atao ary indrindra ho an'lehilahy ihany koa anokotra ny varavarana ifankatiavana mba ahafahana tena mametraka zany filajana hosoa vehivavy zany amin'ny toerana tena tokony izy dia samitany Andriamanitra atsika misaotra tompokolahy misaotra tompokivavy.